Fampifaliana tanteraka no iarabanantsika rehetra ao anatin'izao fandarana mitondra hery izao. Alohan'ny anatanterantsika izany dia andehantsika iombom-bavaka. Andriamanitra fitiavanao, misaotra anao izahay noho ny amin'ny tompo-piainana, famindrapo izahay omenao anay. Ankehitriny izahay dia mangetaheta ny fahamarinanao ary te hanovo hery avy aminao. Kaoka tompo malalo hanome anay izany ianao ary ampifaliana no andraisanay izany hery izany avy aminao. Ny vavaka Jesosy io dia atononona amin'ny anaratsoana irery ihany. Amen. Amin'ity anio ity dia mitondra hery ny fanetretena. Mitondra hery ny fanetretena. Io no lohahevitra horaisitsika. Ary avao amin'ny bokin'ny Petera no andraisantsika izany teny izany. I Petera ilay tsaroantsika fa nanana firehetam-po, hafanam-po matanjaka teo anoloan'ny fanenjehana nataon'i Jesosy, natao tamin'i Jesosy, ary dia nasalokaloky izy teo anatrehany namany maro samihafa hoe za Jesosy dia hanaraka anao na dia ho any an-tranomaizina na dia ho faty aza. Ary dia talohan'io fotoana io dia niady izay ho lehibe ry zareo. Dia natonga an'i Jesosy hanafatra azy hoe raha te ho lehibe ianareo dia tsy maintsy manompo fa ny fanompoana, ny fanetretena no mariky ny fahalehibiazana eo anivon'ny mpianatra sy ny maha-kristianina. Dia izao no ambaran'ny Petera araka ny Petera voalohany toko 5 ny 5 sy ny manaraka no andeha ho raisitsika. Petera voalohany toko 5 ny 5 hatramin'ny 7. Ary ianareo izay mbola tanora fanahy, kosa dia manekeny olona, eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo, fa Andriamanitra manohatra ny miavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Koa amin'izany manetretena ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoan'andro ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no iahanareo. Mahonoana tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapana. Eto ny apôstôly Petera dia mametraka hafatra maro-potitra ho an'ny fiainana maha-kristianina. Voalohany dia amin'ny alalan'ny fanetretena no iresahan'ny Petera eo amin'ity teny ity ho an'ny mpianatra, indrindra ho an'ireo fiangonana ny zatovo indrindra. Ny tanora manko dia mety manana hery sy tanjaka, kanefa ao anatin'ny fanetretena no isian'ny fahasoavana. Fa Andriamanitra manohatra ny miavonavina fa manome fahasoavana kosa ho an'ny manetretena. Tianao ny ho amin'ny fombiazana, aoka ny fanetretena no tafitsika, aoka ny fahazarana amin'ny fietrena no hoentsitsika mandray. Mazava ny tenin'ny soratra masina eto hoe aoka ho zatra amin'ny fietrena ianareo. Ny tombontsoan'ny fanetretena araka ny teny eto dia hoe amin'ny fotoan'andro Andriamanitra dia anandratra. Andriamanitra mihitsy no andray andraikitra ho an'izay manandra-tena ary aoka ilaozana ny fiavonavonana, ny fiebebona, ny fiheveran-tena ho zavatra. Nanana tantara maromaro ny bokin'ny Daniel iresahana izany fiavonavonana mifanohatra amin'ny fanetretena izany. Ny tantaran'ny Nebokadnezara, lay mpanjaka teo amin'ny voninahitra,
le mpanjaka nananina izy azy dia nomena fahitana ny amin'ilay hazo lehibe, ary teo am'izany hazo zany dia nametrahany vorona ny akaniny, ary dia narakotra ny tany manontolo izany anehoana ny fahalebiazan'ny mpanjaka. Ary dia nikapaina io hazo io satria nisy fiavina vonana tao aminy. Ary nomena ny fanazavana izy. Rehefa nahazo ny fanazavana izy de nanariny Daniela mpaminany hoe aoka ry ianao hanaiky ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fandaharany, fa izy no manome anao hery sy voninahitra sy fanapahana sy fahalebiazana. Tsy nanaiky izany Nebokadnezara mpanjaka, fa niedinedina teo ambonin'ny mando. Ny manda tamin'izany fotoana izany dia omboka lesy anankitelo mifanena ao ambonin'ny mando, de nampiavinavina azy ka niteny izy nanao hoe tsy ty vavy Babilôna lehibe izay nataoko, ary atao ambavany izany fiavina vonana sy fiheveran-tena ho mavita izany, de naentin'Andriamanitra ity mpanjaka ity ka lasa nirokahatra tahaka ny omby, ary dia nandrity ny fito taona arabaky teny de nanjary ny aina nitezaina tao anatin'izany fiainana tahaka ny an'ny biby izany, de narakotry ny andro ny vatany, na nihiry volo ny odiny tahaka ny an'ny voromahery ny baiboly. Ary de rehefa tonga kosa ny fotoan'andro, nieritreritra izy satria olona ihany, dia tonga tao aminy ny fahatserovana fa ny hery sy ny fahalebiazana dia an'Andriamanitra afatsy azy, koa de niaikeloko izy. Ary rehefa niaikeloko izy dia nampidin'Andriamanitra teo amin'ny voninany sy ny fiandrianana, dia nitondra ny fanjakana Babilôniana indray izy, ary nanome voninahitra an'Andriamanitra, ary namoaka lalàna ho an'ny tany rehetra, fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Andriamanitry Abrahama, Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny Israely no Andriamanitra marina. De tahaka izany koa ankehitriny, mety manao zavatra hafa isika, fa ny tsara indrindra dia ny manaiky ny miety eo anatrehan'ny fitantanan'Andriamanitra mba hanandratana amin'ny fotoan'andro. Taty aoriana ihany koa dia nisy, araka ny voatantara, dia nisy mpanjaka zay nanandra-tena, ary dia mpanolotsain'ny mpanjaka ny marimarina kokoa, nanandra-tena izy ka nialina ny fambon'iny Daniela noho ny fatokiny, de nanao izay isoparana ny Daniela, ary de namoaka lalàna fa zay rehetra miakohaka akoatrany amin'ny sary zay natsanga Dariosy dia omena famaizana mafy ary atsipy any andavaky ny liona. Dia inona nataony Daniela? Mbola nanetry tena ihany Daniela, na dia efa mivoaka aza ny didy fanameloana, dia mbola nanetry tena ny vavaka tamin'Andriamanitra. Ry havana, ilaitsika mandrakariva ao anatin'ny toe-javatra sarotra sy ny lalàna masika aza, mbola manetry tena eo amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitsipik'Andriamanitra. Fa zay tsy manaiky ny miety eo amin'izany fitondran'Andriamanitra izany, dia hahatonga fahavoazana lehibe ho azy amin'ny aoriana, ny tsy fanekena hiety eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Tratra teo ampandolehana mpiankofana tamin'Andriamanitra ary Daniela, dia va tsy maintsy ny fatorana nentina ary nampiarina taminy ny lalàna, de tsy nidrikiny izy manao hoe zany olo-mpanjakana ambony aoka tsy ho ampiarina amiko lalàna io, afaka niady varotra an'izany izy, fa mbola nanetry tena. Ary tao anatin'ny fanetretenany no niasan'Andriamanitra hanandratana an'Andriamanitra sy ny fahendreny tao amin'ny Daniela, ka natonga ity Daniela ity tsy lany liona,
ary ireo mpiavinavina indray ireo mialina ny fiankofana nataony Daniel no nandimbo-toerana azy tao amin'ny lavak'ilioana ka natsipy. Hitantsika amin'izany tantara izany fa Andriamanitra dia manome fahasoavana ho an'ny manety tena ary ahalany ny fiavinavonana sy ny fihebebona izay ankasitrahan'ny zao tontolo zao amin'izao fotoana izao. Ny afatra nataon'i Jesosy ao amin'ny Mateo 7:20, ny andininy Mateo 7:20, ny andininy 12 dia izao no afatra avy amin'ny Kristy, lay tompoko sy tomponao, lay ankamaminao ka nanety tena ka nanaikatra amin'ny hazo fijaliana mba hitondra famonjena ho antsika. Izao no voambarana fa izay manandra tena no ahety ary izay manety tena no asandratra. Jesosy Kristy dia niaina tao anatin'izany fanetretena izany, nanomboka tamin'ny fanekena anaisotra ny maha-olona tao anatiny, anaisotra ny Mahandriamanitra, azafady, anaisotra ny Mahandriamanitra. Ny fitoviana tamin'Andriamanitra hoy ny bokin'ny Filipianina dia nendahana taminy izany. Tsy tonga ho isan'ny anjely izy fa tonga ho isan'ny mpanota ary nanantare olona, ary rehefa nanantare olona izy dia nanaiky ny toerany jiolahy nampilarina tamin'ny Barabasy ary dia naleon'ny olona ny fidin'ny Barabasy. Fa ny fanetretenan'i Jesosy dia nampieritreitra ny Pilato ka hoy izy hoe ngamba hifidin'ny Barabasy ny olona fa andefany Jesosy ho votsitra kanjo. Nanana fanetretena foana Jesosy fa ary Pilato lay nanana avinavina dia nanjary nahazo fanameloana noho izany avinavina tao amin'izany. Ankehitriny Jesosy ihany koa dia mbola miantso anao. Andao tsika hita fanetretena, fa ao anatin'ny fanetretena no hanovozana ny hery tsara indrindra. Ohabolana malagasy dia mahafinaritra, lohalika sy laferana izay mandefitra ny mandina, izay mandefitra eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia asandratr'Andriamanitra amin'ny toerana ambony sy ny fombiazana. Ny fombiazana akory tsy vola makarena, ny fombiazana akory tsy ilaza azy voninahitra, fa fombiazana dia ny fiainana ao amin'ny Kristy, ny fiadanam-pomeny, ny fahatsarana, ny famelan-keloka. Izany no harem-bevava omen'Andriamanitra an'izay maneritena. Ka aoka ary ianao sy no avinao rehetra dia hipetraka eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra hanandratany ianao amin'ny fotoanandro araka ny sitrapony. Ho amintsika rehetra ny fahasoavany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay tompo malala masina indrindra ny an-danitro no ny fahasaribidiny ny toetranao izay nasehonao tao amin'i Jesosy Kristy. Fa na dia Andriamanitra aza ianao dia nanetry tena ho tonga olombelona, ary tsy olombelona tsotra fotsiny ihany fa nampilarina tamin'ny jiolahy sy ny mpanota ary tonga ota mba hamonjy anay. Aoka kosa izay tompo malalo handray lesona avy amin'izany fanetretena lehibe izay nataonao izany, ka hanaiky ny sitraponao, hampanjaka ny marina araky ny teninao eo amin'ny fiainanay. Aoka tompo malalo ny fanetretena dia ho raha mikoriana aty anatinay, ka amin'ny fotoanandro dia asandratrao ho amin'ny fiainana mandrakizay ny tsirairay avy. Izany Jesosy eo ny fanirianay sy vavaka tononay amin'ny anaratsinao. Amen.